dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fotoana foy izay fampahirizantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao. Milohan'ny zavatra rehetra dia hivavakintsika mikataka hatrany ny fanahy masin'Andriamanitra mba hitaridalana antsika ao amin'ny marina. Jehovah Andriamanitra iray eo dia misaotrana mandrakariva izahay. Fa Andriamanitra be fitiavana sy be famindrampo ianao, tsy manafina aminay ny fikasanao sy ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao na soa na ratsy. Andriamanitra izay manana ny fotoana ialana ninona, ary Andriamanitra tsy mamely kapoka, fa Andriamanitra kosa mampafantatra ny marina mba hahatonga anay ho tonga amin'ny fibebahana. Dia mangataka aminao izay fanahinao masina anao ka hiasa indray ao anatin'ny fotoana foy izay fampahirizana tahaka izao, mba hahatonga anay tsy hanao atsirambina tompo ny maizy ianao sy ny fivavahana, fa tonga anay kosa raha mbola hizotra amin'ny lalana tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, atahotra sy angovitra fa ianao no tsy maintsy ho tompon'ny teny farany, ary efa mampiseho famantarana maro isan-karazany ianao, sy ho fandriganana akory, fa mba hahatonga anay hitodika tanteraka aminao. Dia fanahinao masina andresy lahatra anay mandrakariva tompo, mba hahatonga anay ahay hametraka ny fiainana eo am-pelatananao sy hanantena ny famonjenao. Dia misaotra indrindra raha io amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Misy zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika ary nampitaina tamin'ny fampahirizana faran'izany, izay hitantsika teny amin'ny Salamo hoe andramoka izaho fa tsara Jehova. Hitantsika taty amin'ny boky Mika, ireo olombelona efa nasehoanao izay tsara sy ilain'i Jehova aminao dia izao ihany ny anao marina ny tia famindrampo ary ny anaraka an'Andriamanitra mifanitretena, araka ny nambarantsika hoe telo taona izay niverimberina ny antso fampiverenana amin'Andriamanitra, manoloana ny loza izay mitranga, ary tao anatin'ny telo taona angamba dia mety hoe misy ny sorena, satria tao ohatra ny loza foana no ambara, fa tsy hoe loza foana no ambara fa loza foana koa no miseho tsy talany mitranga manerana an'izao tontolo izao, ary mbola mitoy mandraka ankehitriny. Ary araka ny nambarantsika hoe niavaka ty taona, raha ty taona 2024 ity fotsiny dia niafatra lehibe rafitinina, dia niafatry ny andro fafito sy niafatry ny Pasika. Raha jerevantsika dia hoe zavatra telo no mitranga. Andriamanitra manavaka mametraka ny tombo-kase amin'ny olona, ary matoa misy izay fanavahana izay dia misy zavatra roa ihany no mitranga. Misy ny famonjena ho manin'Andriamanitra ho an'izay manaja ny fepetra, fa misy ny fandringanana. Inona ny vahaolana? Ny fiverenana amin'ny famarinana ny tenin'Andriamanitra, dia ny fiverenana amin'ny andro fafito, fiverenana amin'ny famarinana izay vao ambarin'Andriamanitra mahakasika ny Pasika, izay nresantsika tamin'ny farany hoe rehefa jerevantsika ny faratapony ny afatra ny filazantsara dia ny Pasika na ny famonjena vitan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fanoloran'ny tenany, mba ho avitra ho an'izao tontolo izao. Maty ny tompo, tena vita ny famonjena. Zasy ianao mbola tsy voavonjy, fa soritana kosa ny lalana azahoantsika famonjena, ka raha mizotra amin'izay lalam-pamonjena izay tsika dia ho vonjena. Zay ny famarinany soratra masina, mba tsy handiso-hevitra atsika ka hanantena famonjena pokaty izay matetika toriana amin'izao vanim-potoana izao, fampanantenana zavatra tsy ho tanteraka, ary zay nitarika fahaverezana ho amin'ny olona. Nositsika hoe malilo ny sofintsika angamba, satria hatramin'ny fiandohan'ny taona mandraka izao saiky miresaka ny andro fafito, saiky miresaka ny Pasika mandrakariva, kanefa dia ho ajanona ve zany? Tsy haitraitra akory.
fa vanim-potoana voatendrin'andriamanitra kosa mba hanambarana ny marina amin'ny isam-batan'olona amin'izao tontolo zao, amin'ny fiangonana rehetra ny marina ao anatin'ny soratra masina, satria antombotra ny faravanity izao tontolo zao ity ary ny fitrangan'ireo zavatra maro isan-karazany loza indrindraindrindra de fa famantarana asehoan'i Jesosy Kristy fa tsy maintsy ho tanteraka zany, ary ny zavatra manaitra nefa ao anatin'ny afatra napetraka Jesosy. De tena fanjakana amely fanjakana, firenena amely fanjakana, zany ny famantarana melohan'ny fiaviany, tsy maintsy ho tonga zany fa aza matahotra ozy nisy horohoro-tany amin'ny tany samy hafa, fa saingy tsy mbola tonga ny faranozy fa vo fiandohany ny fahoriany zany. Raha ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao tsy mbola ampafiry ny zavatra hitranga ao aoriana kely eo, karaha zao rehefa zavatra tsy tanty manahoana ny hamafy ny zavatra hiatra ao aoriana kely eo. Amin'izao zavatra tsy tanty zao nefa ny zavatra manaitra de zao mbola manamafy fofoana ny olona tsy tafaverina amin'Andriamanitra, fa ny tena mampalahelo indrindra de manamafy fo mihitsy ny fiangonana tsy anaiky ny famarinana ny tenin'Andriamanitra, hitaiza olona hakaiza, matehirizina ho any amin'ny fahaverezana ve. Kanefa ny ao anatin'ny fitoriana filazantsara zay ampanantenany ny kristianina rehetra de mampanantena famonjena, fa famonjena tsy ho tanteraka amin'ny alalan'ny fandavana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny zavatra misy nefa de ty vitsinge no vonjeny, fa mba ho isan'izay vitsy ho vonjeny zay ve zasy ianao, kanefa na vitsy ary no vonjeny tsy hotoriana ave ny filazantsara e. Loza kosa Paoly apôstôly raha tsy mitory ny filazantsara, tsy maintsy toriana mba tsisy olona afaka hitenitsony eo anatrehan'Andriamanitra rehefa tonga ny vanim-potoana fandriganana hoe tsy nahafantatra zay. Fefanambara ny marina, solitan'Andriamanitra ny lalina azoana famonjena, fa miankina amin'ny olona ihany, na izy anaiky na tsy. Za te hitaona ny saintsika virena amin'Andriamanitra, tsy antso zao ataoko zao mba hiditra ny fiangonana misy ny tenako, ary matetika nefa ao anatin'izao fampahirezana zao tsy ny tenako mihitsy ny andehany indraindra ny fiangonana misy ary tsy hanonona mihitsy fiangonana zay misy ny tenako, fa inona no raikitra napetrak'Andriamanitra tamiko ny anambarany marina mba ndraisan'ny olona ny famarinana, tsy tediavana tombotso evero fianam-panahintsika ireo olona, satria tsy miankina amin'ny fiangonana misy anao ange, tsy miankina amin'ny mpitandrina arahanao ange, tsy miankina amin'ny vady aman-janaka ange, tsy miankina amin'ny ankohonanao ange ny famonjena, fa miankina aminao sy ny fanekenao soratra masina, fa tsy azo ialokalofa ny reny rehetrarehetra reny. Ary raha mijeritsika ny salamy fahaefatra amby telopolo, salamy fahaefatra amby telopolo zay nahitantsika n'le toe-panahy tokony ho raisina de zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Salamy fahaefatra amby telopolo moa zay lazaina hoe andramo ka izaho fa tsara Jehova, sambatra zay olona mialoka aminy. Andramo ka izaho fa tsara Jehova, sambatra zay olona mialoka aminy. Fa izy hoe tsy mialokaloka ao anatin'ny anaram-piangonana misy ianao, tsy mialokaloka ao ambadiky ny mpitory filazantsara zay rehanao mandrakariva, fa zay mialoka am' Jehova. Ary zay mialoka am' Jehova zay de mialoka ao amin'ny teniny, manaiky ny toe-javatra misy rehetrarehetra, fa tsy maharitra zao tontolo zao andalovantsika zao, fa misy fotoana voatendrin'Andriamanitra andravana izao. Ary ny zavatra mitranga am'izao vanim-potoana zao de hitatsika miaratsy zao fiainana zao, mitombo ny loza ary ny mety sorena angamitsika hoe tena inona ihany ty loza zay lazain'ity, fa te hitaona ansaitsika hoe mba harao ny vaovao maneran-tany, ahitatsika ny famarinana zany toe-javatra zany,
fa tsy misy zavatra tsara tsony na de eo raha mifampanantenana maro isan-karazany isa-pirenena mampanantena zavatra mamirapiratra fa le fikasan'ny zanak'olombelona de zao misy fetrany fa tapitapika eo de misy ny fandrikanana, misy ny loza, misy ny aretina ary le loza mitranga loza tsy apoziny mampivaraotsany zany rehetrarehetra zany de hitatsika indray zao am'izao vanim-potoana zao zavatra misy mampikaikaiky ny sondrotany vidim-piainana tsy fahatry ipalemana etsy an-tany le tena mampikaikaiky ny von'olona vetsy averoa fiakarany vidin'entana re taitaina daholiko ny vahoakan'Andriamanitra manoloana ny solika zay misondro bidy io zanak'Andriamanitra tsy mba monmonina am'izany mba fantaritsika ve ny atao hoe zanaka zanak'Andriamanitra manana ray manana dada manan-karena afaka manome zay rehetra ilaitsika ka na inona de zavatra mitranga na loza ampiseho na fiakaran'ny vidim-piaina na inona tsy zany zavatra rehetrarehetra zany mampimonimony fantatra fa tsy maintsy izy zany ary zay rehetrarehetra zay ohatra ny misarika an'say eritreritra fa miaratsy zao fiainan'izao fa misy lalana soritan'Andriamanitra azahoam-pamonjena de ny fiverenana aminy ary ny fiverenana aminy fanekena ny didiny fanekena ny lalàny ary indrindraindrindra miafina ao anatin'ny andro fafitona ny sabata ao anatin'ny paska tsy niafatra ampitainy ny paska ino resahantsika hoe ny paska nge tandina amin'ny fahafatesan'i Jesosy ary raha maty Jesosy hainy fiangonana rehetra zany hainy mpampianatra rehetra zany raha tsy hoe hampianatra santoka indray anga tsy faefatra amby folo ny volana nisanina ny vanim-potoana nahafatesan'i Jesosy Kristy fa ny paska tsy marika ny fitsanganany fa tsy midiky zany hoe tsy misy dika ny fitsanganany fa ny fitsanganan'i Jesosy de fampanantenana ho an'ny olona nandresy izao tontolo zao ka raha nitsangany Jesosy ho atsangana koa tsika amin'ny andro farany fa tsy zao no atsangantsika fa ny zavatra ampahafantarany soratra masina atsika de zao ny andraisatsika ny zava-miafina ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fipetra napetrany tao anatin'izay ary zay le hoe andramoka izao fa tsara Jehova mety mbola tsy nanandrana an'izany hoe tena nivavaka tamin'ny andro sabaty zany ianao tao mahitsy mety tsy mbola nanandrana an'izany hoe nankalaza ny paska fa efatra amby folo ny volana nisany fahafatesan'i Jesosy marina zay ianao fa andramo fa tsara izy fihinana mahatonga atsika tsy manandra de nao ny foto-kevitra zay omena atsika fa ianao raha tena te hafantatra fa tsara de manandrana aloha ka raha hita fa tsara tazomina ary io no natonga atsika namperitreritra hoe ny zavatra misy ange indraindray raha zavatra ratsy de haitsika ny manandrana azy ary nafantatritsika ara na de efa nandramantsika raha fa ratsy fa ny mahavariana de tohizatsika ihany ny mizatra am'izay zavatra ratsy nandramantsika izay fa le zavatra tsara omen'Andriamanitra mba saina andraman'izay efa fantatra fa Jehova no miteny tsara fa tsy mety manandrana ny olona tsara ny sabata lazany soratra masina azy ara de tena fafinaretana tsara ny paska tena famonjena fa tsy manandrana ny olona ary zay io takiny bokyny Mika efa olombelona efa nasehoanao zay tsara sy zay ilain'i Jehova taminao tsy sotsontsika zany zay manaraka zao fampahirizana zao tsy ahalala fefaona teo anoloana atsika ny tsara inona ho ny tsara de le fahamarinana inona le fahamarinana fitrakan'ny toe-javatra mitranga am'izao vanim-potoana zao indrindra de taona 2024 ity efa naseho atsika ny tsara de ny sabata fafinaretana ny paska fafinaretana sy izay ilainy Jehova amitsika fa tsy manery izy fa naseho atsika fotsiny tahaka ny afatra nampitain'i Mosesy
fa nataoko teo anylohanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ny fitahina sy ny ozana kanefa misafidiana ny fiainana ianareo mba ho velona. Arina moa mitohiny hafatra nampitainy Mosesy ho any zanak'Israely Deutéronome 3:13 de zao ny voasoratra mandininy fa 7:20 ka hatramin'ny 20 miantso ny tany sy ny lanitra ho anio izy vavolombelona aminareo fa efa nataoko eo teo anylohanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahina sy ny fanozonana ko mifidianako ny fiainany mba ho velona ianao sy ny taranakao de notian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka henony feony sy fikitraniny fa izany no fiainanao sy famaroan'ny andronao mba ho nenanao amin'ny tany izay nenianan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao omena azy. Zay le zavatra takina zay io ary amin'ny mika io efa naseho zay tsara tsy hoe tsy mahalala fa efa nambara ny marina kanefa toromarika omen'Andriamanitra de tsotra ihany misafidiana ny fiainana mba ho velona manoro lalana izy fa tsy manery kanefa mariky ny fitiavan'Andriamanitra ihany keo no andrenesantsika miafatra amin'izao vanim-potoana zao mba handraisantsika fanapahan-kevitra tanteraka mihitsy misafidiana ny araka amin'Andriamanitra misafidiana ny ankatony teniny misafidiana ny andinika ny soratra masina misafidiana ny aloka amin'i Jehovah fa tsy mialoka amin'ny fiangonana tsy mialoka amin'ny anaram-piangonana tsy mialoka amin'ny fotom-pampianara-diso rehetrarehetra fa horingana anketsika ary ny zavatra misy ny fotoana ty taona ray manontolo ity sabata lehibe ho an'i Jehovah ozy sika paska lehibe ho an'i Jehovah tsy mampanenina mety mampimomonina atsika fihinana ihany ty sabata ty kanefa de fantatritsika ve ny fialan'nenin'Andriamanitra sy ny fitarainany ao anatin'izany rehetrarehetra zany fiverenana ho amin'ny laoniny fiverenana ho amin'ny marina raha mahita fotsiny tsika ny afatra tao anatin'ny telotona sy ny afatra ny sabata satria tao anatin'ny sabata tafatambatra ao anatin'ny didy faefatra na ny sabata na ny paska de zavatra telo izy tsika tombo-kase apetrak'Andriamanitra na mariky ny fanavahan'Andriamanitra fa matoa misy ny fanavahana de misy zavatra roa mitranga misy famonjena sy fandringanana na izay fotsiny ary de tokony hampieritreritina atsika fitaon'ity de taona ny safidy tena olona afaka tsika malalaka tsika amin'izay safidy ho raisitsika fa saingy ny safidy ho raisitsika misy vokany daholo na tsika ankatony tenin'Andriamanitra na tsy tena fiainana ho atsika no ambara ary ny zavatra mahafinaritra nefa de ty raha mba mipiray firenena rehetra no tafatodika amin'Andriamanitra vonona anaraka an'Andriamanitra teo zany lazain'ny soratra masina hoe sambatra ny firenena zay manana an' Jehovah ho tokony sambatra ny firenena zay matahotra an' Jehovah mba faniritsika nge indrindra ho firenena malagasy Madagasikara ho an'i Kristy Kristy ho an'i Madagasikara fa ndraindray tohatra ny anarana maniso le izy rehefa jerevana indrindra mitodika amintsika kristianina hoe tsy manaiky ny famarina ny tenin'Andriamanitra de tsy gaga ve tsika mende ianao zay mino hoe neninenina zavatra tenenina fa raha vo io resaka andro fafito andro sabotsy sabata didin'Andriamanitra io no resahana de miteraka adevitra miteraka fahasorenana jerevanao ny didy folo tsy olana fa vo io didy faefatra io ny resahana de ohatrany misy tena fironana te andapoka an'izay afatra Andriamanitra zay sy ny fametrahana fanazavana tsy mitombona rehetrarehetra entina mandresy lahatra ny olona tsy anaiky io didy zay nataon'Andriamanitra hitahinany olona paska ihany keo de tolak'izany araka resahantsika hoe tsy mety ho andro ray isa-taona foana ny paska fa miovy isa-taona anke izy io raha jerevantsika ao anatin'ny soratra masina ny andro tsy miova ny andro fivavahana tsy miova
tsy misy afa-tsy ny andro fafito sabata fa sisan'izay de manaraka fiodinan'ny volana araka le daty apetraka de miova isa-taona tsy mety ho alahady foana ny pasika ohatrany tamin'ity taona ity zao ny pasika raha baiboly de nitotona tao amin'ny andro fafito zay tsy tongatonga ho azy zany rehetrarehetra zany ary zay mahatonga atsika tsy maintsy miresaka ny andro fafito ary raha ny tena marina mahatonga an'Andriamanitra maneraka ny mpanompo mba hampafantatra ny olona ny tombam-bidiny ny andro fafito raha ny olona ny jerevana raha ny fahasorenan'ny olona ny jerevana misy inona koa no nitoriana an'izany tsy aloha ajanona any am'izay ve kanefa Andriamanitra dodina te hamonjy de zao manome hery ny mpanompony izy mba hitondra n'izany fanazavana zany satria tsy tombony ho an'le mpitory fotsiny fa tena tombony ho an'ny rehetra mba tonga famonjena ho an'ny olona mba tonga azy hisafidy niaraka amin'Andriamanitra ka na eo ara zany rehetrarehetra zany efa naseho atsika zay tsara tsy midika zany keo re ny famarinana rehetra nge de fantatritsika ndray mandeha avokoa fa taridalana zany mba hitondra atsika ho amin'ny lalam-pamonjena de tahaka ny zanak'Israely ihany keo rehefa jerevantsika satria sady andro fafito miresahantsika miresaka ny pasikatsika raha tafavoaka tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely tsy tonga de tonga tany amin'ny tany Kanana izy zany tany Kanana zany tany mbola tsy fantany zany tany mbola tsy nidiaviny zany tany mbola tsy hitany zany fa tany nampanantenana fa saingy na tsy hitany azy de fantany fa Andriamanitra no nampanantena de mino tanteraka izy fa misy zany mino tanteraka izy fa tany tondra ronono sy tantely zany mino tanteraka izy fa tany hitondra fitsarana sy fiadanana zany tany Kanana zany tany zany vanim-potoana zany de tahaka zany keo isika am'izao vanim-potoana zao tsy misy tsony tany Kanana ara-bako teny ampanantenana atsika ity am'ity zao tontolo zao ity fa ty taona 2024 ity tahaka ny pasika lehibe eo atsika de mariky ny fiaingana ary rehefa miainga zany de manapa-kevitra ianao mandeha ary zay no nahatonga ny baiko any amin'ny Exodosy 4:20 toy zao no ataonareo raha mihinana azy valahanareo voasikiny mikapanareo any amin'ny tongotrareo mitehany eo any amin'ny tanany hoaninareo faingana izy fa pasika Jehova zany hoe le fihinanana ny pasika de zao vatsy tsy maintsy hoentina fa maika te hiala andeha ho any am'le tany nampanantenana na mbola tsy hita azy fa iza le Egipta lehibe misy atsika ty zao tontolo zao ty inona ny zavatra misy eo de tahaka ny tamin'izany vanim-potoana zany toeran-dozana io tsy maintsy ho ravahana io de mila mitsoka mila mandositra fa ny fanosirana manaiky ny fiapetra napetraka Andriamanitra de hitatsika tantarany Egiptiana sy ny zanak'Israely raha ny fijery azy samy miala tao am'le toeran-dozange fa le toe-tsaina nentina ny ala tsy mitovy any fiafarana tsy mitovy de ho hitatsika ihany keo moa fa na de teo raha ny fitantanana ny zanak'Israely mandra-patonga any amin'ny tany Kanana mbola teny an-dalana ihany keo de mbola nisy zavatra be dehibe ny tranga ringana alohan'ny Egiptiana fa tsy midika fa ny zanak'Israely rehetra zay niala tao amin'ny tany Egipta de ho tonga any amin'ny tany Kanana satria nahoana misy vanim-potoana niondana tamin'ny fiapetra napetraka Andriamanitra tany ringana ihany na de nipitany ranomasina mena azy fa agagana lehibe zay nataon'Andriamanitra zay mbola ho jerevantsika ihany keo fa zay tiana hazavaina de hoe tsy marina rehetra ndre ny fantatritsika na de nytena raha ny soratra masina hoe efa naseho anao zay tsara sy zay ilainy Jehova Andriamanitra ao aminao hoe tsy midika zany fa raha nitoriana filazany tsara de mahalala ny marina rehetra tsika ary sako ny teny eto tsy misy mpanompon'Andriamanitra afaka irery fa mahalala ny marina rehetra feny ampandehanana tahaka ny zanak'Israely tsy mbola mahita ny tany Kanana eto amin'ity Egipta lehibe ty zao tontolo zao ty aiza le tany Kanana zay ampanantenan'Andriamanitra atsika de ny fanjakana ao ambadiky ny fahafatesana milaza amitsika izy no efa nahitan'izany fanjakana lanitra zany fa tsy mbola misy olona nahitan'izany
na de ao ary le fijoroana vavolombelona mandrakariva zay indraindray mampieritreritra hoe milaza fa tena efa maty de fa nahita ny tany an-danitra tsy misy olona tonga tany an-danitra ka afaka miverina eto araka ny voalazan'ny soratra masina fitaka daholo reny mba hisaritan'olona zany rehetrarehetra zany tsy tsapan'ny olona satria ny olona tsy mandinika soratra masina de mora fitahana amin'ny fampanantenana boka tsy ny lainga raofina mialatsiny amin'ny fitenenana avetsy averoa de zay ny mahatonga an'le olona manolo tena ho an'andriamanitra kanefa fanolora tena diso fa ny zavatra azo antoka de ty miaingeto tsika andeha ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra fa tsy mbola nisy nahita ny tany fa andriamanitra kosa de mampafantatra ao anatin'ny soratra masina toeram-piadanana no any toeram-pahasambarana no any fiainana mandrak'izay no any tsy mbola ny ainatsika zany fa ampahafantarina atsika fotsiny lalana fiainam-pandehanantsika zany hoe mbola ny sombon-dalana ny vitatsika ny sombon'ny famarinana ny fantatritsika ary ny zavatra nampitaina tamitsika hatreto de mbola sombony mba ampiorenana atsika amin'ny finoana mba izoratsika amin'ny lalana makany am'izay tany kanana zay vomanin'andriamanitra ho atsika izay naseho atsika zay tsara ndikiny fa naseho atsika ny lalana iny ny lalana tongany fa tsy hoe naseho ny lalana de fa tafiditrany ianao eny am-pandehanana tsika rehetra zao fa firy no tongany fa betsaka ny ringana eny am-pandehanana ary ny tonga atsika tsy ho ringana no anabarana ny tenin'andriamanitra no ampahafantarina atsika ny marina mba ioraina atsika amin'ny finoana hiazona atsika an' Jesosy satria ny lalina tsy vita n'Andriamanitra hoe androany anan'olo tena betsaka nge mieritreritra an'izany araky ny fampianarana sasany hoe mitenena fotsiny Jesosy hoe midira tompoko de tonga de mahatoko be fahatany fa ao Jesosy de manantena fa azo ny famonjena tsy mbola azonao zany ny famonjena vita ny famonjena fa mbola misy lalina tsy maintsy izoranao sa ny afatara fa voavonjy ianao any aparany miazasy ianao mety misy milaza hoe mariky ny tsy finoana zany tsy fantatra misy an'izay voavonjy sa tsy fa ny lalina zay diavitsika no mamaritra an'izay ny azona le famonjena natolotr'Andriamanitra hatramin'ny farany ve tsika anady tena eo pototra eo amin'ny vavahadiny lanitra ry tsika ka eo tsika no tonga fandavana an'Andriamanitra tsy misy ovonjeny zany tsy miankina amin'ny lalana vita tsy miankina amin'ny tongon'androm-pahavelomana miantoka azahoana ny famonjena fa mariky ny miankina amin'ny fiazomatsika famarina ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny farany zavatra misy am'izao vanim-potoana zao de mamperitreritra ry zay ny mahatonga amin'ny resaka mba manarahany vaovao maneran-tany avelan'ny devoly hoe tsy saintsaina intsony ny fiainana mandrak'izay nge tsika ny loza zay mitranga ny aretina fisonotro ny vidim-piainana tsy ahitatsika lavitra intsony fa manjary ny androany no hitatsika tsy majery lavitra tsy majery tsony ko hoe efa tena tombotra nge ny farany ary zany rehetrarehetra zany de ataon'ny devoly fiasa ho atsika amin'ny lafiny anankiray mba tsy jereo atsika ny fiainana mandrak'izay kanefa avelon'Andriamanitra hitranga koa ho an'izay tonga saina mba hampitodika ny fon'ny olona ho amin'Andriamanitra mijeritsika an'izay fanetretena taky ny tenin'Andriamanitra zay fanazavaitsika hoe ny fanetretena nge araky ny teniny hoe inona ny ilain'i Jehovah amintsika nanaraky ny marina ozy tia famindram-pona sy ny anaraka an'Andriamanitra mifanetretena rehetra ny atao hoe fanetretena ozytsika tamin'ny farany de fanekena anatanteraka asa tsy mahazatra ny tena everina fa ho ambany de tonga de ataoko mazava be vo miresaka sabaty ianao de ohatrany tsy misy dika ny olona manana fanetretena de manaiky anandrana
mampahiditra am'izany sabata zay everiny fa tsisy dikan'izany fa rehefa miditra ao izy de ho tsapany fa tena zava-dehibe ankina ny famonjena zany. Zany anaiky ny pasika marika ny fahafatesan'i Jesosy zany fa marina any everiny olona fa tsisy dikany tsy nahazatra azy fa ny fanetretena de zao miala ny mahazatra manaiky zay everinao fa zavatra tsy misy dikan'izay fa rehefa manandrana ianao ahita fa tsara ale zavatra nitazominao ka le zavatra narahanao hatramin'izay io ny zavatra tsisy dikany fa le zavatra ny everinao fa tsisy dikany io ny zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zay no nanaovan'Andriamanitra antso am'izao vanim-potoana zao tsy mitsahatra ty tao 2024 ity tsy maintsy horehantsika ihany na de makalilo sofina azy ny afatry ny andro fafito satria tsy tenika fa afatr'Andriamanitra hitondra famonjena ho atsika raha nisy ambatan'olona ny tavaverina vonjena torinao amin'ny ankonana vonjena ny ankonanao torinao ny faritra misy anao vonjena ny faritra misy anao ary indrindra raha maro eo amin'ny firenena tavaverina amin'io mamonjy Andriamanitra. Misy fomba mahagaga ataon'Andriamanitra mandrakariva mba andraisana famonjena eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay. Famonjerintsika ny voasoratra any amin'ny bokin'ny Isaia ao amin'ny bokin'ny Isaia toko fa 7:10 ray manontolo mihitsy fanetretena ny resahantsika de zao ny voasoratra baiboly protestanta neto ambanimaso ny fivavahana marina aussi ny fivavahana tsy izy zany hoe voafitinao anatin'ity Isaia toko fa 7:10 ty natao hoe fivavahana marina sy ny fivavahana tsy izy ohatra ny Andriamanitra ty teny amintsika hoe fakafakao tsara ny fivavahana zay arahana fa misy karazana fivavahana roa ndray marina ndray tsy izy ary Andriamanitra tsy milaza iza no misotra am'le fivavahana marina iza no misotra any am'le fivavahana tsy izy fa ny Isaia 7:10 de mba hitodian'ny olona mitenany ao anatin'le fivavahana marina izy sa fivavahana tsy izy. Tsy vitan'izay fotsiny fa raha mijeritsika ny baiboly Louis II de nilazany azy de zao le vrai jeune ozy na ny tena fifadekanina marina. Ny soratra masina moa de milaza raha te hafantatra ny marina de ny soratra masina ihany no avela manazava soratra masina fa raha vao mampiditra ny hevitry ny tena ao anatiny de tsy maintsy diso. Zany hoe azo sika lazaina zany fa hoe ny Isaia toko fa 7:10 de hoe misy koa ny fifadekanina marina sy ny fifadekanina tsy izy. Zany tsy azontsika alatsaka zany famarinana zany ny atao hoe fivavahana marina mira zany a de fifadekanina tena izy, ny atao hoe fivavahana tsy izy de fifadekanina tsy marina. Ao anatiny koa de mbola misy fanentana nataon'ny olona zay tsy mifanaraka amin'ny soratra masina mihitsy ao anatin'izay fomba anatanterahana ny fifadekanina zay. Ny baiboly katolika de manendry kely an'io izy ny fifadekanina sy ny zavatra mahafinaritra ny sabata. Zany hoe ny Isaia 7:10 ihany keo zany de mampiseho le tena zava-miafina mahakasika ny sabata, mahakasika ny sabata. Zany hoe misy ny sabata marina, misy ny sabata tsy izy. Ary be dehibe ny fomba ataon'ny olona indraindray laviny ny andro fafito fa hafa ny sabata fa indraindray koa na de samy ny andro fafito azy de ny zavatra mitranga tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fomba antonan'Andriamanitra ao anatiny ny andro fafito iny de misy ny sabata marina, misy ny sabata tsy izy. Isaia 7:10 milaza an'izany rehetrarehetra zany
ary raha miresaka ny isay hafa vala amin'ny dimapolo de miresaka ny baiboly any ampelantanantsika tsy mamorona inona ny zavatra takian'andriamanitra ao anatin'izay rehetrarehetra zay tsy maintsy resana ositsika satria nahoana vanim-potoana tokony ampahafantarina ny marina zao hoe vanim-potoana tsy anafenana ny lalam-pamonjeny zao hoe vanim-potoana anokafan'andriamanitra ny masom-panahiny olona mba ahafantarany aiza izy zao sao de any amin'ny lalina tsy izy de raisitsika kely satria hodiniatsika ty isay hafa valo amin'ny dimapolo teny izy vanim-potoana efa nanazava mahakasika an'ity fivadikaniny ity ny tenako fa tsy maintsy jerevantsika aloha ao anatin'izay fivadikan'izay ao anatin'ity isay hafa valo amin'ny dimapolo ty le votoatikevitra zay tsindriny zay hitatsika aty amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo ary zay ten'izay no hijanonantsika androany satria be de be ange ny resaka mahakasika an'ity tombam-bidiny sabaty ty tombam-bidiny ny andro fafito tombam-bidiny famonjeny tombam-bidiny pasika ny andiny fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo satria fanetretena no resantsika inona ny fandraisan'izany rehetrarehetra zany de tsy maintsy mandeha tsy kelikely any tsika mba hampaherezana atsika de zao ny voalaza ao tenin'andriamanitra ty vakitsika ty tsy mamoronytsika na de mikely azy raha miaro ny tongotrao amin'ny sabaty ianao ka tsy manao zay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fafinaretana ary nonoa masin'i Jehova hoe mendrika ho ajaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao zay tianao na miteniteny foana de iravoravo am' Jehova ianao ary asandro ao amin'ny avoanany tany ianao sy foanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao fa ny vavan'i Jehova no efa ny teny tsy mamorony tsika zay ny zavatra apetrak'Andriamanitra ao anatin'ny sabata no indraindray miresaka amin'ny olona tsy hoe metraketraka akory ho an'ny olona zay minimanindry fa tena tsy izy io sabata andro fafito io de tsotra ihany mangala blanco de tonga de koseho tsy ho hitanao ao anatin'ny baiboly tsony io isay hafa valo amin'ny dimapolo na tena rovito mihitsy fa manelingelona kanefa tenin'i Jehova io tsy mamorony tsika raha miaro ny tongotrao amin'ny sabata ianao ka tsy manao zay tianao amin'ny androko masina sabata mira andron'i Jehova masina sabata atao hoe fafinaretana manao ny sabata hoe fafinaretana ary no amasin'i Jehova hoe mendrika ho ajaina tsy olombelona no manamasina azy fa Jehova mihitsy ny efa manamasina n'io sabata io de mbola tsy ho resy lahatra ihany mihitsika misy zava-miafinao ary misy valimbavaka nomen'Andriamanitra fa misy fepetra apetrak'Andriamanitra amin'ny fitandremana an'izany sabata zany de inona ny vokany ravoravo am' Jehova ianao izy asandra Jehova ao amin'ny avoanany tany ianao hofahanany Jehova amin'ny lovan'i Jakoba rahanao anao fa ny vavan'i Jehova efa ny teny ohatrany Jehova manankatanana mihitsy efa ny teny vo tanterahako io de mifanohy ary am'le hoe andramo fa iaka izao fa tsara Jehova ny vavan'i Jehova no efa ny teny ary Jehova io rehefa miteny tsy miteniteny foana izy ary io no mahatonga atsika amin'ny resaka aloha tsika raha mivavaka de mivavaka amin'Andriamanitra zay tsy mivady telo ny Andriamanitra ivavahantsika tsy mba miovaova teny zany ny azy zay nambarana marina mandrakariva fa tsy hoe tato le izy de marina fa ato ovako kely takan'izao tsy fomba an'Andriamanitra zany lasa hoe Jehova miova Jesosy miova Jesosy no tsy miova omaly say maro mandrak'izay de zao ny voalazana any amin'ny
salamy fafa 7-valopolo ny andiny fa 4-telopolo sy 5-telopolo efa nakeko tsy hotsoahako izy ary nolazay ny molotro tsy hovako asa raha tsapatsika zay hoe nolazay ny molotro Jehova tsy hovany ary izy ny teny fa nivavany Jehova no efa ny teny zany hoe azo valibavaka kanefa de inona zavatra atao ilainao amasin'i Jehova aza tsy miavina satria hitatsika hatrany amin'ny famoronana Genesis 2:7 ary Andriamanitra ozy ny tany andro fafito sy nana masina azy satria tamin'izany ny tsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra zay ny vonony tamin'ny nanaovany azy zay le andro fafito no amasin'Andriamanitra hatrany amin'ny andro famoronana fa nizimbazibain'ny olona aty aparany inona ny afatra tian'Andriamanitra ampitaina arao amin'ny fanetretena rehetra Andriamanitra na de tsy nahazatra atsika azy mba ekeo manaraka izay zavatra tsy mahazatra kanefa tsara ao amin'izay zay raha te ahitan'izany tombam-bidiny famonjena izany tsika voninahitro n'Andriamanitra reriany vavakitsika misaotranao Jehovandriamanitra ray ny amin'ny teninao ny ray izay tonga mampatsiaro anay mandrakariva amin'ity taona ity tombam-bidy ny sabata sy ny pasika ankatahanay aminao dia nirondrahan'i Jesosy niravarava tanteraka zay rehetra mety heriny devoly mahatonga fifikirana amin'ny fampianarana tsy izy rehetrarehetra izay tondra amin'ny fahaverezana manoloana ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana izao mba maro ny olona tonga saina fa marina ny teninao fa reny dia famantarana amin'ny andro farany kanefa kofe kosa isaretanao ny olonao iverina tanteraka aminao dia matoko sy mino fa mifanahinao masina hiasa ao anatin'ny fon'ny olona tsiraray avy mba hanana ny fanetretena naky ny famarina ny teninao dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen navelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva